N'Andriamanitra sika riavana tonga amin'izao alarobia 9 jolay taona 2022 izao ary manohy ny fiara-mivavaka isa-maraina toy ny efa fanaontsika ihany fa misaotra n'Andriamanitra indrindra koa maniraka ny ray aman-drenitsika dia ny président synodaly Antananarivo Andrefana ny mpitandrina Ravelon'Anosy Mamitina miara-bazy amin'ny anaran'ny Tompo isika ary misaotra ny amin'ny fandavantenany sy ny fanekeny ny fanasan'ny fiangonana hitondra ny afatr'Andriamanitra amin'ny tsy maraina ity dia ny fiadanan'ny Tompo tononona aminao mpitandrina ny herin'ny faherezana hozarain'ny Tompo aminao amin'ny andraikitra masina vao noraisina eto amin'ny sodapartany misy antsika raha soa ny ankonana koa dia hanomboka izao fampovavahana izao isika vela reo ambany masontsika ny salamo 430 andininy voalohany hatramin'ny fahaenina salamo 430 ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina mitsangana ary hanome voninahitra n'Andriamanitra isika ho ny mpanao salamo isaotra an'i Jehovah lalandava aho ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy Jehovah ndreharehan'ny fanahiko ary izany ny mpandefitra ka ho faly miarama mankalazan'i Jehovah amiko ary aoka hiara mananatra ny anarany isika mitady an'i Jehovah aho dia mamaly ahy izy ka manafaka amin'ny tahotra rehetra mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangahy ahy ny tavany ity olo mantra ity ny antso dia ny ainy Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra amen hivavaka isika misaotra anao zay Andriamanitra dia ianao zay niantso anay ho zanakao Andriamanitra velona ianao zay nitondra anay toy ny ondry ianao zay mahatanteraka ny fiainanay isan'andro araka ny sitraponao sy ny fahendrenao mideranao izahay no ny fahatsaran'ny fitondranao anay ary mankasitraka indrindra fa nentinao eto amin'izao toeran'izao izahay amin'ny ty maraina ity mba hanokatra ny foninay sy ny vavanay ho amin'ny fifandraisana aminao misaotra anao koa fa mitaonanay ianao mbola hibebaka indray ary no ny fahatokinay fa hamindra fo ianao no asa inay manatona anao amin'ny fanaitretena ankehitriny mitondra ny tsy fahatanterahanay tsiraray avy na izay nataonay fanahininy na izay tsy tsaronay velively indrindra Tompo dia angatanay famelana aminao matoky izay no ny asan'ny fanahy masina fa manonona ny famelan-keloka amin'ny tsirairay ianao ankehitriny ary dia mbola maniry ny asan'ny fanahy masina hitarika anay mandritra izao fanompona atao eto izao tanterahan'ny fanomezam-boninahitra anao irery ihany andraisanay ny hery avy amin'ny soratra masina hovakiana sy hanafarana anay mankasitraka anao indrindra no fitondranao ny tantarany sodapartany Antananarivo Andrefana ary azonay mandraindray ny fanendrenao izao ray aman-dreny izao hitantanay ity synodapartany ity irahanao izy anana anjara amin'ny fitondrana ny hafatra amin'izao maraina izao dia hofikisanao zavatsoany ny fiangonana no ny fijoroany eo anivony izao fitandremana izao amin'ity ora sy fotoana ity dia rainay Tompo ny anaranao ary noho ny amin'i Jesosy Kristy miano mamalia ny vavakay amen araka ny fandaharana mofinaina riavana dia ny Petera voalohany toko 2 manomboka eo amin'ny andininy 7 hatramin'ny 15 no anjarantsika amin'ity anio ity Petera voalohany toko 2 ny andininy 7 hatramin'ny 15 anaraka ny vaky ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo isika ianareo mpanompo maneke ny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra tsy ny tsara fanahy sy ny malemy fanahy ihany fa ny sarom-poko fa izao no ankasitrahana raha misy olona mitondra alahelo ka mandefitra ny tsy marina no ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra fa inona no laza raha tahy ny kapohana no ny fahadisoana ianareo ka mandefitra amin'izany
fa raha tainy manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra dia izany no sitrak'Andriamanitra. Fa ho amin'izany no niantsona anareo fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany, izay tsy nanotakory sady tsy nitfitaka teo ambavany. Raha notevatevaina izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy nandraona fa nanolotra ny adiny ho amin'ny mpitsara marina. Ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho faty ny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana, ary nidiakapoka taminy no nahasitranana anareo. Fa efa nanito no ondry ianareo nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy ny mpitandrina ny fanahinareo. Amen. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mahazo toerantsika ry havana. Mbola ampitomboana amintsika mandrakarivany ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika noho izay fotoana ahafahantsika miombona trany miaino ny tenin'Andriamanitra ary mampahery ny fiangonana eto amin'ny FJKM isotro fitiavana ny mpitandrina amin'ny vady, ny birao-piara-miasa ary isika kristianina rehetra hiara-iombona trany amin'ny teny sy ny asa tsara. Tenin'Andriamanitra izay akatsika ny afatra amin'ity maraina ity ry havana dia ny eo amin'ny Petera voalohany toko 2 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 5:20. Izany tenin'Andriamanitra izany dia maneho ny amin'ny fijoroana vavolombelona ataony Petera, milaza ny amin'ny mpanompo sy ny tompo, ary tenin'Andriamanitra azontsika andraisana lesona tsara mihitsy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana, satria mahasarotra ny fifampitondrana eo amin'ny fiarahamonina ny mahakasika ny lafiny fifandraisana. Olom-boantso ny mpino, izany ry havana no lohahevitra izay mpanjintsika. Ka manahoana ary ny fijerin'ny Petera, izany hoe olom-boantso n'Andriamanitra izany. Reto roa reto ry havana no afatra ho raisintsika amin'ity anio ity. Ny olom-boantso n'Andriamanitra dia feno fandeferana, ary ny olom-boantso n'Andriamanitra dia maharitra fahoriana. Feno fandeferana, maharitra fahoriana. Jerentsika ry havana ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 20. Manahoana moa izany hoe feno fandeferana izany? Ianareo mpanompo, manekeny tomponareo amin'ny fatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany fa ny sarom-poko. Fa izao no ankasitrahana raha misy olona mitondra alahelo ka mandefitra ny tsy marina noho ny fieritreretana ny amin'ny Andriamanitra. Fa inona no laza raha tainy kapohana noho ny fahadisoana ianareo ka mandefitra ny amin'izany? Fa raha tahiny manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany no sitrak'Andriamanitra. Miverina inefatra faravakely ry havana ilay teny hoe mandefitra, mandefitra. Ny hevitra izany dia tena feno ny fanahy ny fankatoavana. Ny tompo sy ny mpanompo, ny andevy sy ny tompony, ny mpiasa sy ny mpampiasa, izany no lazain'ny Petera eto. Tena ny olona mandefitra dia feno ny fanahy ny fankatoavana. Raha aty amin'ny fiangonana izy dia tena olona mankatoa an'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra ary mankatoa an' Jesosy Kristy tompontsika. Tsy manao zavatra tsy ampiheverana,
misy mankolona saro-po araka ny voalazy eto taitaitra raha vao misy zavatra manoana azy dia matetika eo amin'ny fiarahamonina aza misy mahalasa miteniteny foana le olona saro-po reny fa ny olona mandefitra dia manao zavatra mpiheverana tsara araka ny teny mahazatra antsika ry havana dia kalma tsara tony tsara zany ry havana ny olona mandefitra ary manana fahalemem-panahy zany le fandeferana voalazy eto ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina dia sarotra ny fiainana dia memasika ny olona na dia voadona kely ary eny amin'ny bus enseny amin'ny toerana samihafa tena masika ny olona fa izay ampianarina ny olom-bo antson'Andriamanitra dia olona feno fahalemem-panahy malemy fanahy ary manam-pifandraisana amin'ny olona rehetra lay communication lay fifandraisantsika amin'ny olona dia tena atao izay tsy mba hatapaka azy malemy fanahy tsara kalma tsara mandefitra tsara manao zavatra mpiheverana zany ry havana no olona mandefitra zay lazainy Petera eto tsy manavakavaka hoe ty mpanompo ty tompo fa tena manam-pifandraisana amin'ny olona rehetra ary mifanome voninahitra indraindray sahirantsika protestanta fa tena zay tokoa le tazomintsika ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra dia indraindray aza isika tsy mifanome voninahitra fa ampianarin'ny tenin'Andriamanitra tsika eto amin'ilay mifandefitra tena mifanome voninahitra na eo amin'ny fifanajana na eo amin'ny protocole na eo amin'ny resaka fifandraisana dia tena mifanaja tsara zany ny atao hoe mifandefitra ary ny tena zava-dehibe izay voalazana eo amin'ny 19 ry havana dia izao lay mamaly soa na dia ny olona heverina ho ratsy manao ratsy anao aza dia mamaly soa ary voalazan'ny soratra masina moa zany ao amin'ny romanina hoe valeo amin'ny soa ny ratsy raha misy manao ratsy anao izany no atao hoe manisy vainafo atapondohany mamaly soa manaja ny hafa ary indrindra izay voalaza manomboka eto amin'izao perekopa izao dia tena ilay manaja izay heverina ho lehibe mifanaja zany anisan'ny atao hoe ao anatin'ny fandeferana izay voalaza fa izany no ankasitrahan'Andriamanitra tsy lehinao mivatravatra tsy lehinao masika tsy lehinao vao misy zavatra ataon'ny olona aminao dia mamaly ratsy tsy zany no ankasitrahan'Andriamanitra ry havana ao anatin'ny fandeferana fa ny fahalemem-panahy ny fahaizanao mifandray amin'ny hafa ny fanananao fanajana ary indrindra ny fandeferanao amin'ny olona rehetra dia izany no ankasitrahan'Andriamanitra olom-bo antson'Andriamanitra isika ry havana aoka hiavaka eo amin'ny fiarahamonina ary amin'izao fotoana mahasarotra ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina izao dia irahan'ny tompo isika mba hanana izany fifandeferana izany ny faharoa dia maharitra fahoriana dia jerentsika ry havana manomboka eo amin'ny 17 maharitra fahoriana raha no tevatevaina izy dia tsy mba nanevateva raha nijaly izy dia tsy nandrahona fa nanolotra ny adiny ho amin'ny mpitsara marina ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho faty ny amin'ny ota isika fa velona ny amin'ny fahamarinana ary ny dia kapoka taminy no nahasitranana anareo fa nanito ny ondry ianareo nefa ankehitriny
dia efa niverina ho mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Petera ry havana dia tena vavolombelony ny fijalian'i Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiakarany ho any an-danitra. Dia tena manatitra antitreto ny fahatanterahana ao amin'ny Kristy, manatitra tsara eto ny modely eo amin'ny Kristy, izany fiaretana fahoriana izany. Ary ambarany tsara fa miteraka voninahitra ny fiaretana fahoriana. Misy ny fonenana mandrakizay izay ifaliany rehetra, fa zao mandalo ihany zao fiainana zao. Ny olana eto amin'izao tontolo izao manko ry havana samy te hanam-bola, samy te hanan-karena, miezaka eo amin'ny fiainana, samy te hatafita ny zanaka, fa mijanona hoe eto tany ihany zany rehetra zany. Fa amin'ny Petera dia amafisiny tsara ato anatin'ny boky azy fa tokony hibanjina ilay fiainana mandrakizay ny olona, ary eto dia amafisiny fa mandalo ihany tokoa ilay fahoriana, dia aza menimenina fa mandalo ihany ny fahoriana. Fanao antsika rehefa tsy misy ny vola dia menimenina, aiza re nataoko, inona rehefa zao todika ao amin'ny Kristy, zay ihany ny famonjena. Ny fahoriana ao mety tonga ny fizaham-panahy ianao, adi-panahy samihafa, fa ny fiaretanao miaraka amin'ny Kristy, izany no mitondra fandresena. Izany ihany no mitondra fandresena. Ary ao amin'ny Kristy no misy ny fanantenana. Raha milatsaka any ambany any zany mety ho fanantenanao, dia Kristy no mampakatra azy, ka ao anatin'iny ianao milatsaka iny, dia i Kristy no miaraka aminao, miaritra amin'izany fahoriana izany. Ny fampianaran'ny Petera ry havana ato amin'ny bokany dia izao: Andriamanitra ray, Andriamanitra masina, alay tahaka Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy, na amin'ny fahoriana na amin'ny fahatsarana rehetra, ka manamasina amin'ny alalan'ny fanahy masina izy. Ary io fanahy masina io no hery mba hanavao antsika, mba hitondra antsika ho amin'ny fitahiana. Zany ry havana no fampianaran'ny Petera. Ary isika tsy tonga amin'ilay teneniny malagasy hoe miasa jamba rafozana, satria sady tsy rafozana no tsy jamba ny Andriamanitra hivavahantsika, fa tena mahita antsika, mijery antsika isan'andro isan'andro, ary io fahamasinana ataony amintsika io dia toy ny voninahitra mitondra hery ao anatsika. Noho izany na dia miaritra fahoriana tahaka ny Kristy voalaza eto ary sika, dia manam-boninahitra amin'Andriamanitra. Noho izany ry havana, eo amin'ny asan'ny fiangonana dia ireto ny zavatra ampirisihany Petera mba hananantsika izany voninahitra sy ny asan'ny fanahy masina hiaretantsika fahoriana izany: ny fanaovana fanompo-pivavahana tsara, izany hoe atao tsara tonga lafatra ny fanompoana ho an'Andriamanitra. Amin'izay mba niantsoan'Andriamanitra anao dia ataovy tsara zany amin'ny hery izay omen'Andriamanitra anao. Ary ny fijoroana vavolombelona ho an'ny hafa, fianarana ho an'ny hafa ianao toa an' Jesosy Kristy, izay Petera koa vavolombelona nahitany Kristy, dia meteza hijoro vavolombelona ho an'ny hafa izara famonjena. Ity ampamaranana ry havana dia ny antony nanoratan'ny Kristy, ny Petera dia ny ampahery ireo tanora tamin'izany fotoana. Tena mentefa mivantana azy amin'ireo tanora izay ho mpitarika ny teny izay tenin'Andriamanitra voalaza atao amin'ny perikopa, atao amin'ny Petera. Dia ny fomba iainana izany finoana izany koa, izany no tanjona izay tiany Petera ho tratra ho any amin'ny kristianina rehetra, dia ampahany amin'ny fiainana ihany ny fijaliana. Fa ny voninahitra dia izay andalovanao amin'izao fotoana izao,
ka mandra-pahatonga anao amin'ilay voninahitra homen'Andriamanitra ny ainana ny finoana ry havana izay ambaran'ny Petereto. Raha tena olombo antson'Andriamanitra isika dia fandeferana sy ny fiaretana fahoriana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Dia iombona amin'ny vavaka isika. Voantso izay Andriamanitra, ary araka ny afatra nampitondrainao ny mpanomponao, dia nantsoina ao amin'ny fankatoavana, nantsoina hiaritra fahoriana izahay. Omeo anay ny fanahy masina, amalinay ny antsonao, ka tonga anay ho feno fankatoavana, miatrika ny fiarahamonina feno didiko fe lehibe sy famoretana samihafa, na ny atokantrano aza dia miaina izany ny ankonana maro any amin'ny toeram-piasana eto amin'ny firenena sy ny fiarahamonina misy anay. Ataovy fantatray fa voantso amin'ny fahalemem-panahy izahay eo anatrehan'ny fiarahamonina feno trangan-javatra mora mampirintona ankehitriny, ary nantsoina koa izahay amalisoa eto amin'ny fiarahamonina feno faharatsiana, fiarahamonina mandratra sy feno ratra mampite-hitrotra. Dia misaotra anao ny amin'izay mbola nafaranao anay koa ka nitoriana taminay, fa voantso hiaritra fahoriana izahay, hiaritra fahoriana ao amin'ny fanantenana ny voninahitra. Nantsoinao anatanteraka ny zara fanomponay tsiraray avy anome voninahitra anao. Nantsoinao hiaritra fahoriana amin'ny fijoroana vavolombelona eny amin'ny fiarahamonina rehetreny ao anatin'ny fiaretana miaraka ny Kristy. Misaotra Tompo fa tsy azo hoarina tokoa amin'ny voninahitra mavesatra efa homanina ho an'ny mpino rehetra ny fahoriana maivana izay vetivety foana. Ampandalovinao amin'ny fiainanay, izahanao toetra ny fiangonana ary afafinao eny amin'ny fiarahamonina ankehitriny. Ataovy misaintsaina izany isan'andro izahay mba hahatody ny lalana hitarianao anay Jesosy Kristy, ny lalana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra noho ny mbola ahafanay mitodika indray aminao ka mametraka eo am-pelatananao ny fiainam-panahinay tsiraray avy reto. Azono mafy amin'ny tanam-pahasoavanao izahay fa mifikitra aminao indrindra indrindra ao anatin'ny fahoriana. Apetraka eo am-pelatananao koa ny andavanandrom-piainanay, ny ara-pahasalamana amin'izao fotoana ny ririnina izao, ny arak'asa fivelomana, ny amin'ny fianaran'ireo ankonanay na ny tenanay mihitsy, amin'ny fanomanana ny boky famaranana ny fianarana eny amin'ny anjerimanontolo, na ny fanomanana ny fanadinana ara-panjakana, isaorana ny efa vita iandrasam-baliny, fandraindrainay ny tolo-tsaina avy aminao, ireo zandrinao Jesosy miomana amin'ny fanadinana bakalorea. Hotsinjovinao ane ny ray aman-dreny, milofo mafy amin'ny fitaizana ny ankonany, amin'ny fanabeazana azy ireny, amin'izay heverana sady koa ny taom-piarana vaovao, amin'ny alalan'ny fanangonana ireo fitaovam-pianarana samihafa. Tsy ho avelana ho irery ireo miatrika fitsarana, na ny amin'ny ity anio ity, na ny amin'izay efa tanondominy zany, voazona any am-ponja miandry ny rariny, na ny efa manefa sazy raha teo. Tompo, hiasa manodidina ny sehitry ny fitsarana ianao, mba ahitana ny rariny ary ananana fitsarana anehoana ny voninahitrao. Hivavaka aminao andreo tojo fahoriana ka namoma malala. Ameno fampilonana amin'ny alalan'ny fanahy masina ane ianao,
ampitraka azy ireny ananany fanantenanany Kristy la efa nandresy ny fahafatesana ny olanay tsirairay avy izay malaky mahazo anay etỳ amin'izao tontolo izao ny olana ara-piarahamonina ny olana samihafa izay tsy hitanay ho tany saina nozarain'ireo mpiarabelona taminay ireo mpiara-mivavaka taminay dia ianao tompo no hanolorana ireny manana ny heverana ny tsirairay ianao ry Andriamanitra rainay ny firenenay dia tsy ho adononao Andriamanitro fa ho tsidianao ary ho tapahanao amin'ny fiadananao ho fitosanao fahendrena ny mpitondra isanambaratonga mba hanana fahalemem-panahy mba heritreritra ny fanapahany eo ambanin'ny famirapiratany voninahitra fa tsy hitadiavana laza sy voninahitra ihany dia misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny fiangonanao izay mbola mijoro manerana izao tontolo izao ho amafisinao ane ary aorinao tsara amin'ny finoana ny fiangonana mbola havita indray ny fanompoana ary ajoro ho vavolombelonao tononay manokana ny sinoda FJKM amin'ny fanomanana ny sinoda lehibe ny sinoda paritany larana fahafito izay ampiantrano ny mpizaika rehetra ny fiarahamonina ny amin'ny faritra ambovombe iny dia ianao no hampahazava azy ry tompo mba tsy ho fivoriana fotsiny no ataona ihany fa tena ho fitoriana indrindra koa ny mpanomana ny tompon'andraikitra rehetra manodidina izany sinoda lehibe izany dia tonononay aminao koa apetraka eo am-pelatananao ny sinoda paritany manerana ny FJKM ity laharana fahafolo nametrahanao anay ity mba ho fiaraha-manompo amin'ny kitsipo ao anatin'ny fifandeferana heverana ny voninahitra ao androsoa ny fiangonanao manerana ny sinoda paritany no hanjaka amin'izao sinoda paritany izao ampaherezo indrindra ny président synodal sy ny birao mpiara-miasa aminy ny mpihevitra ra sy ny komite lehibe jereo amin'ny indra fonao ny isa-pitandremana tarian'ny mpitandrina sy ny katekista délégué isanisan'ny avy amin'izany rehetra zany dia ho tsapanay fa noforoninao anao asa tsara izahay ry Jesosy Kristy ankehitriny dia ianao no mahalala ny mahasoa ny tsirairay tsy ary voaton'ny vavanay mangataka ny fanirian'ny isambatan'olona fehezinay izao vavaka izao mivavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takiny ny an-danitra meo anay an'io ny anina sahaza ao anay ary mamelà ny elokay tahaky namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahana eo ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen amarana izao fanompovavahana izao sika riavana isaorantsika nanao zava-dehibe ity fotoana manokana ity raiso riavana nyjodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary ho tanteraka amintsika ane izany ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy eny ny fanjakana mandrakizay amen mipetraka mivavaka mangina misaotra ny tompo isika ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen